tantarako mala. Ok zay tantarendra émission no soratandrahanta tantarako veloma mala. Saoly miaraka Christophe Rabearmanana, Slof José, Zoma Aminirina ary Nofy. Mandray feo Noely, mandrindra raha teknika Onja, manatotosa Slof José. Tena mamiko ry mavo ary tena iriko tsy anapatapirana mihitsy so fotoana mamy raha tsika zao. Tena marina ve zany irindrina? Marina Za koa mba toraka izany. Ka inona zany no mety tokony atao mba tsy atapitra izany fafinaretana izany? Tsy misy afa-tsy ny mivady amin'izay Zany ve? Amin'izay ianao hitako sy ho anilako foana ary za koa dia ho anjakanao samirery ary ianao angatsy mba maniry an'izany fanariako izany. Eny e, tena marina izany. Za koa mba nanam-paniriana toanao izany saingy fa maninona ianao mbola manao saingy fa ngah mbola misy manakatsakana sa mbola mifidifidy. Ianao kosa ngery mafy sady bikana mihitsy ny tena tsara tarehy ka raha tsy ho azy ianao dia tsy maintsy ho andro zalahy. Eny e, teny efa babinao tanteraka ka na anio dia anio azy ianao no miteny hoe hivady tsika dia ho tanterahako izany. Sa inona mbola mampisalasala anao? Tsy marisika ve? Tsy zany tsy marisika izany irindrina. Ny eo amin'ny asako mihitsy ny tena mampieritreritra ka. Fa maninona ny eo amin'ny asanao e? Ohatran'ireny olona miasa manambady rehetra ireny ihany ka inona no mampiady sainanao amin'izany? Ka raha hivady zany sika dia ho vitako antsakany sy andavantony teo aloha ve ny asako? Fa ianao kosa angamba dia tsy mbola maharisika ny anambadika. Fa inona ary ty lazainao? Tonga saina ve ianao zao miresaka amiko izao sa manofy e? Eny ary tsy manofy fa tena tonga saina. Andao eritreritra ny anaovana ny raharantsika amin'izay ary sika e. Rehefa tia ianao ka vonina ny ampiakatra ho vady dia manaiky aho satria ianao koa angerindrina ka tena tiako e. Misaotra ry mavo andray izany hafaliako. Mbola tsy fahaloatra izany mihitsy tamin'ny andro mpiainako rehetra. Andray ry mavo, tena tsy androko marina e. Tsy androko izany zasy ianao hifampitantana manoloan'ny alitara masina ka hiaika eo anatrehan'Andriamanitra sy ny fianakaviana fa ho mpivady tsika. Andray Za koa rindrina dia tsy misy hafa amin'izany dia ho vitatra hoe izany mahampitovy fa efa hiditra amin'ny vehivavy ireny ny tokantrano amin'izay. Tena faly ary mavo. Tsara kery mavo izany rivodrivotra eo anilanao izany. Tena ho fisy-kanto ohatr'izany foana ny eny fiainantsika. Mavo Ahoana k'izay? tiako tena ho asa mirery mihitsy ianao. Makarary ny lohako raha toa ka mbola misy lehilahy mijerijery anao ihany. Ai, iza koa no mbola hijery ahy eo? Indrindra efa vehivavy manambady ve dia mbola hisy hijery ihany? Ie, ka rehefa tiany ve tsy ho jerijereny e? Sady be koa ange ankehitriny na dia efa manambady izao aza dia mbola mifampijerijery sy miaraka ihany e. Ka inona nefa rindrina ny eritreretanao an'izany andao ny any manana ny raharantsika ny sainina ka resaka tsy misy dikan'izany ve ny akarary sainanao eo? Eny ary rery malala dia roviana ny ataony raharantsika. Raha ny fikasako aloha ary inoko fa himbonako aminao dia afaka 2 volana no atao mariazy. Amin'ny herin'ny androany izahay no isehony aminareo. Zany ve? Ary amin'ny faran'ity volana ity no ataony vodiondry sy ny soratra. Ie, tena mety izany fa andao sika hialy eto amin'izay ka maika ilaza amin'ny dada sy ny eny an'izany zavatra izany sady efa te hijery modelina akanjo mariazy.
tena atao tsara be mihitsy ny akanjo korindrina. Aza matahotra renao ry malala, izay tena tianao mihitsy no atao. Olona tiako toy izao ve tsy ataoko toy ny zanajavatra mihitsy. Efa mba be ihany ireo volana angonina tamin'ny fiariana ka ahafahantsika manatontosa tsara n'izay heverintsika fa mety. Andao amin'izay rindrina. Tia ny tanako tantany dia finy tsara. Ndao ary. Manaraka anao foana. Vita soma tsara iny raha antsika rindrina. Mba nanao ahoana ny fahitanao an'ireny? Ianao kosa tsy mba miteny hoe misaotra ny tompo. Ka rehefa tsy voateniko ve tsy ho teneninao e. Mba vazivazy zany fa tena azoko tsy ampahitanana mihitsy ry mavo ny herin'ny fitahian'Andriamanitra ny asa na atotosantsika ny raharaha iny fa efa hiditra amin'ny tena fiainana amin'izay tsika izao ry mavo. Ary fantaro tsara arak'ireny teny tamin'ny mariazy ireny fa efa nilozana avokoa ny zavatra teo aloha. Efa fiainana hafa indray izao. Eno tantarako afaka herinandro tokoa moa izany dia hiditra hiasa. Ohatra ny efa elaela ihany tokoa izay. Asa zao izay ataon'ny olona misolo ao. Fa tsy mba mahafaly anao angary mavo no mijanona elaela ato a. Raha sitrako mihitsy aza dia tsy asa tsony ianao fa hikarakara ny tokantranontsika. Izay kosa aloha dia tsy hitovizantsika hevitra rindrina. Ka raha tsinona koa ka hipetraka fotsiny mpiandro trano eto. Efa vehivavy taloha be koa manao an'izany e. Ny fiainana ankehitriny ve rindrina dia mbola hipetrapetrahana fotsiny ohatr'izany a. Ka ny vola ary ve ny mahaory anao e, sa ny fitiavana? Efa nolazaiko anao fa ampoka ianao raha ireo. Ka mba resaka reka atao e. Ay izany dia hitaiza sy karakara tokantrano fotsiny. Eny mba fitite hiresaka koa ny ahy e. Ary hono ary mavo. Ahoana? Firy tokoa moa no isan'ireo mpiara-miasa aminao nandeha tamin'ny mariazintsika ireny? Misy dimy izy ireny fa miampy ny vadiny avy. Ny talemo nasaina fa tsy nandeha dia ilay madama sekreterany sy ny vadiny iny nandeha ho solotenany. Dia ny roa ilay sefo amin'ny misia. Ary ilay hitanao ilay rangahy lava ranjanana iny, iny no chef personnel anay. Le hoe Itiana moa? Ie, izy indrindra. Ary iza ny vadiny? Any izy ihany fa tsy dia salama loatra hono ka tsy nandeha. Ary matetika be izy iny nakanao nandiha? Tena kaikanao mihitsy anga? Ka tsy maintsy any amin'ny daholo angeny mombanombanao rehetra amin'ny maha-chef personnel azy. Ary mora maka amin'ny fon'ny mpiasa rehetra koa izy mba ho akaiky azy fa tsy hoe zarery akory nataony ohatr'ireny. Sady toa tena tsara resaka be mihitsy ianareo. Indrina koa. Zany raha nijanona ny resaka mihitsy le ranga. Salan'ny hoe tsy ianao no atao mariazy. Tenao akory indrina. Aiza koa ny desy an'izany. Karazan'olona be resaka mihitsy ange iny e. Andao fa mbola hitanao aoriana kely. Sady mety mihitsy ny hoe ampiresahana aminao izy fa manao briky ange izy iny e. Ianao entrepreneur ka misy fandraisany ihany izany. Eny e, mbola ho hita eo ihany amin'izany. Rahabainy izany ianao madamo mafy tonga sao te-piasana tao aorianan-draranao. Misaotra indrindra sefo. Afa iza indray ary ty sefo ty e. Ka zanga izy hoe fa manambady e. Efa tsy mitovy amin'ny taloha intsony. Dia inona ny tena ho lazaina amin'izany? Ho tapahana hatreo izany ny fiarahantsika. Efa tena tsy tia antsony anga anao ry mafo. Tsy tsaroanao anga ny fanarahantsika fa hoe mandeha manambady ianao toy ny vehivavy rehetra manambady. Zaraha teo moa fa manambady taloha be ianao nefa fitiavantsika tsy ho latsa-danja mihitsy sady tsy za tsy ianao no mampitoetra ka mampaniry ny fitiavana tao anatintsika fa Andriamanitra. Izy ry mavo nampifanenantsika izay tsy ny fankalalana oviana. Tiana,
sao dia tsy mba mety e, sao dia mba tsy mety e, sao tokony efa valona ho tantara mba tsy hanenenantsika ny lasa, nefa efa manova ny fiainako vao aho ka aleo ry hajanona amin'izay e. Ka tsy dia atsony izany ianao? Tsy a, za nga ny teny an'izany fa ny fiarahana ho ano avela. Mavo a, milaza ho tia ahy ianao nefa inona izany hoe tia ka ampijaliana? Raha tia ahy ianao tsy tokony ho tapahana ny fiarahantsika. Dia ahoana izany Rina vadiko? Za tsy milaza aminao hoe aza rara iny Rina e, karakaro tokoa izy fa vadinao. Sala mizaha fa nanambady ela talohanao araka ny teniko teo e. Move nisy rahorao teo amin'ny nosy ny vadiko. Samy manana ny fiainana any atokantranony fa ny fitiavantsika efa miroborobo kosa tsy ataoko latsa-danjana oviana. Dia mbola veriko ihany ry Tina, dia mba mety ve izany? Ary ahoana ny fiantraikan'izany eo amin'ny fiainako? Izao fotsiny lazaiko ianao ry malalako. Ny zavatra rehetra rehefa amboarina izay hahamety azy dia tsy misy tsy mety izany. Ny fahaizana mitondra azy ihany no mahamety azy. Sa ianao efa tena tsy te antsony fa tereko fotsiny? Tsy ry Tina, ny fitiavako anao aza angeka tena mahery vaika bebe kokoa noho ny fitiavako an'ny Rina e. Saingy tsy afaka mivady sika. Ka inona indray mbola tadiavinao? Ny trano ataoko anao io efa mitsangana. Izay tadiavinao amiko rehetra ataoko daholo ary mbola ataoko hatramin'izay tratrako mihitsy. Mavo tena tiako loatra ianao. Tena mila tsy ho tantiko mihitsy ny jery anao tamin'ny andro mariazinareo iny. Ny sento aho. Raha mba hatanteraka mantsy ianao ry Mavo. Saingy indrisy dia akantonao. Sambatra ihany ilay indrina ka. Eny e, tiako indrina sady efa nekeko teo anatrehan'ny lanitra sy ny tany izy. Nefa ny fitiavako anao koa angery Tina ka tena mavesa-danja be mihitsy e. Tsy haiko mitondra ny fiainako e, inona nataoko ry Tina? Mavo mbola tena tia ianao? Eny ry Tina. Tsy tantiko ny ahitanao amin'ny ady sainana mijaly izany. Areko mihitsy aza izany mararina miferinaina fa ianao tsy tiako amin'izany. Izay ahasambatra anao tanteraka ny katsahako. Ary aza manao endrika malahelo toy eo io fa andesika hiaraka ho any amin'ny restaurant rehefa mirava na hividy akanjo sy kiraro anao. Za nge tsy mbola niteny tamin-Rina akory e. Antso hoe amin'ny telefônina izy dia ilazao fa misy asa maika mahavoatazona ka mahataraka ianao. Ary ilaza mirafotsy toraka izany koa. Eny ara fa zao dia antso azy e. Dia raha riva izany fa andao aloha samy hamonjy ny asany avy aloha. Eny ary aza mandefa vinany e. Tena mba faly mihitsy ary Mavo rehefa sabotsy alahady ka tsy miasa ianao Zany. Tsara ihany ny vehivavy rehefa ato an-trano foana ka. Sady zay hatramin'ny idiranao ny asa avy natao raharaha izay dia lasa manao supplémentaire foana nareo. Ka fo kely mba fotoana ahitako anao, aizaka dia ny alina fotsiny ve? Ay, Rina koa ka ny asako hatramin'izaho tsy niasa nge hono ry Rina ka tsy nisy nanao mihitsy e. Dia niandry ahy fotsiny teo. Sady be zavatra vaovao be dia be eo aminay dia mbola mamolaka e. Izay ny tena mahabeasa anay toy izao. Andray kosa ry Mavo Manino? dia tsy nisy nandimby mihitsy ve izany ny asanao tao? Izany kosa dia tsy fahaizana mitondra ny sy mandamina mihitsy ka. Fa nga moa tsy ny chef personnel no mandamina an'izany e. Efa fantan'izao ianao fa nanambady. Ny marary aza tsy fidany. Ka tsy izy ve ny tokony andrindra sy hitady an'izay olona tokony andimby anao? Dia ndrasana ny fahatongavanao izany? Marina aloha izany e. Fa tsy ampy mihitsy kosa ange ny olona ao am-piasana e. Tokony tena apiditra mpiasa vaovao mihitsy izay satria efa samy manana ny anjara asany daholo ny ankizy rehetra ka raha vao tsy indray dia tsy misy afaka manolo mihitsy. Ie, miteny an'izay tiana sefina izay tokoa ianao.
Ie fa maninoniny ohatran'ny lehilahy-piany any hafahafa izany no fahitako azy. ay mangina aloha ndrina fa tsy izay ingeny tiako tenenina sarindrina mety isy ifandraisany ihany angamba ny asanao sy ny azy fa mba manipiresaka tamiko izy hoe entoko aty aminao so mba soatsika aloha Ka izy sy efa ho ampiasanareo ko za manao asa tena manokana ka inona moa ny ifandraisan'izany? Andraso aloha ianao anazavako azy ento ara ny teninao ka izao ianao entrepreneur izy mpanao biriky satria manana tanimbary be deabe hono izy anaovany biriky faharoa an'izay indray ianao mividy sy mivarotra fiara ay izy io ny maka ny la réunion mihitsy dia avy eo makazy any Mahajanga sy Tomasina fotsiny ka inona moa izany fa dia tena misy ifandraisany tanteraka ange izany marina ve izany Romao? Zavy andainga aminao fa nga izy manam-potoana anaovana an'izany nefa miasa raha azoko aloha dia to tsy mba manana fotoana hijanonjanonanao an-trano mihitsy izy iny to rehefa tsy miasa any ampiasana izy dia manao an'io asa tenany io zay efa dia manjanaka aloha tsy mba nahita fiarahana aminy mihitsy ay mafy izany mitady volo izany rindrina tena manan-karena be izany izy iny iza no ahitako an'izay arenany ihany fa izany lazaiko anao izany no zavatra ataony aloha mino fa azahoany vola avokoa izany zavatra rehetra izany ka rovina izy ny resaka antsika amin'izany ary ka nahazo dia izao ihany aza efa natsipitsipiko taminy ihany aloha ny resaka hoe ny vadiko zao ny ataony ka azo atsoina amin'ny telefonina hono izy raha misy ilana azy ka tsy mampaninona vena izao azy tena mila biriky aingana mihitsy ange mitako ny vilany rozy vo atao io fa ny andrareo moa ny tambonina atao voalohany nefa tena ilainy vita aingana le trano sao matsy mba azo iroranana ihany ny azy ka andeha ho aiza indray moa eny ara fa leo telefoneko izy anga efa nomeny anao ny numéroany za mihitsy ny naka an'izany satria tena fantatro fa mety amin'ny asanao mihitsy ny ataony saingy finday ny nomeny aho fa ny any an-trano no tsy nomeny satria hono izy mandehandeha foana allo mavy ihany ty sefo ay efa nilazaiko amin'ny vadiko avokoa moa mba n'le zavatra nresahako taminao ay tena ilainy mihitsy ny ary tena te hifanakalo hevitra aminao izy ka afaka mandalo aty aminay ve ianao ay eny ara fa dia tsy nainay mivady eo amin'ny amontana morony arabe ianao fa ka 10 minitra io dia izay izany rindrina renao ve ny teniny teo eny ary fangamo izy iny aty akaikikaiky aty ihany no mipetraka ary ampitandrefanario ny ry zareo no mipetraka ka ndao ara dia tsika no mba miandry ndao ary eto angamba vao hanao présentation fa tary amoron-dalana tary moa be olona be ka tsy hita izay fampiresahany sady tsy fanao koa izany fa aleo aty an-trano izy rindrina izy no chef personnel monsieur Tina le efa nilazaiko anao daholo momba azy ary izy kosa sefo mivadiko efa hitanao ihany moa fa ianao nanatrika amin'ny mariazinay dia faly mahafantatra anao raha misendrina ie dia za koa toraka izany sady faly mandray anao ato tokantranonay ka rehefa iresaka sy fanerasera moa sika maninona raha isorona no misesiny sefo tena marina tokoa izany ka manalava sy mampifanalavitra ny eo amintsika izany ka eo nareo aloha izany mba miresadresaka eo fa za andeha hanomana zavatra kely mba hosotrony dia mba ho tsakotsakoina koa sa ahoana-kiry malala marina mihitsy izany Romavo nefa aleo maivamaivana ihany no karakarainao fa hafahafa ny toetrandro ka aza dia misairana be amiko re nareo za tsy olona natao hamenatra ka hoe hisairanam-be ka olona zao ve vao miditra ny trano ka
tsy asiana ininona kory sady tsy tena misahirana nge izy fa efa misy ao eny are izay manome ampifaliana hono no akasitrahana raisina ampifaliana ihany koa ka ise moa nandeha tamin'ny raharahanay ie saingy za ihany fa tratrany tsy fahasalamana ny vadiko tamin'ireny ka tsy afaka ka vo mariko kely ihany sisangy tsy tena hitako fa be koa moa ny olona ny tena koa jeren'ny olona amin'ireny ka tsy mahajery olona loatra tena nahafinaritra ary sy ny mariazy nareo iny zany ve tena tonga lafatra mihitsy tsy hitako izay okianina sady ambiansa be no tena oke aiza kosa mba nanao an'izay tratra fotsiny izay fa inona moa no dia tapitrohatra io ariny mba sofianatra ho an'izay mbola anao reto dia samimba mandraindray kely eo daholo sika sady andro voalohany ho fionatsika telo koa izao ao anatin'izay no miresaka sy midinika an'izay ampiarataontsika sika ka ataovy ary ariserindrina atao fa aza miafafy ka tena tsy hafahafa tokoa ka manaona ianao madame Mavo manaona ny tokantrano vao manaona ianao monsieur Fanuel raha ny tokantrano aloha dia salama tsara ary ny ianao mba manahoana salama ihany saingy fa maninona ianao manao saingy eny manao saingy tokoa satria marary anao mifoko fa inona ny tianao lazaina ary Fanuel Mavo dia tsy hitanao mihitsy ve mifihetsiko tato ampiasana tato ato tena mangetaheta mafy anao ary marary anao mihitsy ndray ry Fanuel fa loza ino ny ty ambaranao Mavo aza lazainao loza izay lazaiko anao fa tena zavatra vao am-poko izany ary tsy amboariko fa Andriamanitra no nametraka izany ao amiko ka raha ataontsika hoe izany tokoa ary dia ahoana ny ampety an'izany ianao efa manambady sa koa toraka izany nefa mody tsy tenenao ntoyiny fa itiana nga tsy manambady aminao ary efa nanambady talohan'ny rahanareo izy mba te hanana anjara ao am-ponao ary Mavo satria efa ela ihany koa no naniriko anao saingy any kosa izy tena tsy tanako tsony ary dia tsy maintsy aborako Fanuel moramora ihany sady fiteninao sao dia mba tsy mety la fa mba siofisenana kely ihany ka fa mba tena tia ihany ve ianao ry Mavo sa dia tena midy fo tanteraka mihitsy lazao fa tsy mialy eto kosa aloha raha tsy mahare vary teny avy aminao aiza kosa any dia terenao amalen'izany ka tia ay ianao sa tsy tia za kosa aloha tsy mba ratsy noho itiany sady za tanora raha fahaizana koa za mbola be diplôma noho itiana marina aloha izany raha ny ela netezana tato ampiasana nga ka izy ny tranainy dia ampilaharo angery Mavo izay sy tiany dia iny aza ve mambaba ny fonao dia za indray navelanao hijaly eto fa mijaly ahoana koa anefa ianao aza hodikodina ny resaka Mavo aza velanao hijaly andao samy amonjy ny asa ny sao be deto ka tsy avela-keto mihitsy ianao raha tsy misy valony izao na samy ho bedy ihany azy sika tsy maninona ianiry Fanuel tianao saingy tsy haiko nitondra ny tenako sy ny fitiavako manoloana ny zava-misy eo anoloko Fanuel za ny tena mijaly amin'izao fotoana izao saotra ry Mavo tena faly be mihitsy ary efa ela ny andrasako anao asa efa tsikaritro ve mifihetsiko aminao eniry Fanuel efa tsikaritro mihitsy saingy tsy afananoatra tamin'ny reny antony efa voalazako anao reny Mavo tsy amelanao hijaly na amelanao irery fa na inona tadiavinao dia ataoko avokoa izany noho ny fitiavana amin'ny boboka ato amiko dia ahoana izany ny vadinao sy ny vadiko dia ahoana koa ny amin'ny tiana nge miaraka amiko isan'andro andeha aloha sika samy amonjy ny asany ary aleo no avy no andamina azy izany eo ihany fa androany any tena natsiaro sambatra indrindra tetatany tamin'ny teninao teo Mavo ahoana ki tena tia amin'ny fonao ve ianao fa tsy tereko
eny akiry fanoela efa ela koa ianao no tiako saingy tsy misy azo ambary izany no ny antony zavatra samihafa atao amintsika kanefa ry mavo na hoela na ho aingana tsy maintsy mandresy ny tena fitiavana misaotra ny tompontsika ry mavo fa nomeny an'ity menaky ny aitsika ity andray tiavina kely izany tokoa rindrina sady tena arak'izay ny tadiavintsika mihitsy ô ary toy izaho ihany ho no misaotra ny tompo fa ianao tsy mba misaotra ny tompo ay indrina koa ka za efa nisaotra azy am-pona dia tsy niloaka aza ny vavako e avadiko kely ny resaka ry mavo fa tena mba mazoto mamangy sy makaty amintsika mihitsy itiany iny marina fa misy afera irahana manao nefa na izany aza dia tena matetika mihitsy ianao moa ty tsy miasa fa congé de maternité ary saika isan'andro izy ny tonga aty amintsika ary indrandray aza tsy misy zavatra tokony iraisanay fa dia mitaridresaka fotsiny ny ataony mavo manala ka manamomba ninona moa ianao rindrina ny fihetsika tiana ny mampanahy zanga moa miteny anao nefa ahoana kosa moa ry mavo no alalako an'izay tsy hitako any andray rindrina efa manomboka tsy mahatoky ahy mihitsy ianao izany tena mafana be mihitsy rity izany andro izany marina tsy izao ny tena hoe enandro mahavako losola ary aza dia maneso ry mavo maniny efa hitanao fa efa mesola ny bandy dia tenitenenao eo andray marina tsy naposika tsy nieritreritra anao tokoa fa mba fomba fiteny ndray izany fa azafady mba resaka vazovazoko io izany sady mba hiala sasatra kely eto sika fa lanaky ny hafananako andao somariditra ny anatinatiny iritiana indrina ny ka milaza ny andalindalo aty ay andao rery misisiny ery tiana nijinonako ihany ny voazoko teo ny kiraro ny tiavina mbola tsy azo sady izy koa any izy hoe fa ampidirina mianatra dia mila manana kiraro maromaro azy matahotra ianao fa hiala hitahita vetivety eto fotsiny sika rehefa avy eo izy hividianana any ianao zanga tsy ampiny le jupe tsara tarinjerentsika taringa tsy tianao ay tena tiako ka tsy maninona fa hatramin'ny noviana indray moa ianao tiany ny hafahafa toy izao hoe raha mbola misy azoko atao mihitsy ry mavo dia ataoko amin'ny foko manontolo aho sotra ry tiana malala tena tiana araka ny anaranao tokoa ianao tiana ary mbola mila karo koa ange aho an'le lakozia amin'le trano vaovao indray resaka hafa mihitsy tsy maintsy tongany amin'njereny iny fa nykojakojam-pitafiana no vidintsika izao izy andray ary zany izany allo bonjour alleo manaraka fa tena mbola misy zavatra ataoko izao zarery fa izy ary tena tsy matoky olona mihitsy ianao veloma re izany fa izy amin'ny resaka aminao izany indrino ary mahamahana anga le reny manontany hoe ianao sizany miaraka tsoroko aminao ry tiana fa tena efa fantapantamy mihitsy tena mahana mihitsy izy saingy izy aloha olona tsotra matoky tena sady matoky akoho tsy tia gidragidra mihitsy izy matoky ny fahendreko fa mampalahelo angy ery tiana ny mieritreritra nyriny nefa efa zao nanjarako ka zay fodonany ihany fodonany inona koa ary zany lazainao izany ka ianao ihany ange no anton'izany raha sy mba sy vomafy ny fiainako dia fantatro fa no ianao mahatonga an'izany isika sy ianao ve no mifankatiry mavo dia ahilika eo amiko rery raha toa misy tsy fihetezan-javatra ka zany efa lazaiko aminao izany hoe zakaiko fa efa njarako inona indray ka raha mbola tiako ianao
tianao izay hampahory anao izany fa tsy maintsy mitady vahaolana foana. Ary eo hoe ho jereko ny telefoninao teo. ataonao inona nefa sy avy alao amin'izao ka tena mba tsy manaiky kosa raha mbola ifankatiana sika ka. andray ry tiana fa inona moa no tena dika ny fankatiavana no dia ataonao amboletra hatramin'izay telefona. Tsy indrina no niantso anao teo. Tena azoko tsindromandro mihitsy. Raha sahana porofo izany ianao dia asehoy ny telefoniny indrina nge efa fantatro hoe na ny fomba firesako azy dia tena miaotraotra mihitsy. Aie, aza dia tsy mahatoky loatra an'io moa ry tiana. Ka raha tena misy ny fitiavanao ahy dia asehoy ahy fa tsy haninanao a. Raha tsy izany kosa dia vitatreo ny amintsika. Eny ary io dia anizy izao io numéro io. Hono a nahoana ny lozanao mangena aina fotsiny eo. misy olona izay ry tiana. Tsy lazaiko anao mihitsy aloha ny anarany fa leo hoariry ihany. Eny e, indray andro any mety mbola fantatrao ihany momba azy. Eny ry mafo, tsy namposika. Ay ny fiainanao ka mbola tena tsy fantatro daholo. Fa ny velan'ny fiarahantsika kosa nge ry tiana maninona raha mba hajanonao amanokany. Ka ao anatin'ny fiarahantsika nge izao fotoana izao e. Eny e, tsy hanambara aminao mihitsy aho izao fa aleo no avy no ilaza azy. Fantaro anefa ry tiana fa izay mitranga amin'ny fiainako dia tsy fidinao ahy fa mety ho vokatry ny vitan-dratsiko angamba. Fananina ho ianao ry mavo no to zadaikatra sy hafahafa izany tamin'izany telefona anao maly iny. Sady tena resaka raim-bava fotsiny ve? Ka tena tao anaty olona mihitsy any ary fa ny hoe le ianao ny antso ahy iny. Dia tena ianao rery tokoa ve no nandeha teny an-tsena? Aza sisa indray ary. Aza menatra na matahotra ianao ry mavo. Dia reko mihitsy ankehitriny ny teny teo akaikinao e. Ary hitako lavitra nareo dia mimody ny antso anao. Marina very fanuela? Marina izany ry mavo. Sady tena nalahelo mafy mihitsy anao ny sento hoe tsy tantoko mahita anao miaraka aman'olona fa ny tiako dia izaho ihany miaraka aminao. Nefa hitako tena sambatra ery lery ny dola niaraka taminao. Fanuela, izao ihany lazaiko anao. Ianao ny tiako fa tsy tiana. Fa ahoana moa ny anam-porofoko fa izany tianao e. Maninona ianao raha tsy miaraka amin'ny intsony? Marina fa izany taty aorinany. Nefa ny fitiavako anao no efa ela. Tena mikorontana ny lohako ry Fanuela. Tena tsy fidinao ahy e. Aloha dia tsoriko aminao fa maro ny zavatra mampifamatotra anay sy tiana. Na lafy ny asa izany. Ary indrindra ihany koa eo mason'indrina vatoko. Indrina mantsy dia efa matoky be antiana. Sady misy asa erahany zareo atao e. Tiana izany ny mpiara-miasa samiko azo ny antoka indrindra hatramin'izao. Hany ka tsy afaka mihitsy aho. Nefa tsoriko aminao ry Fanuela. Tsy mbola misy atakaloko anao velively. Averiko indray fa misy zavatra mampifamatotra anay sy tiana. Fa raha ny fitiavako sy atakaloko anao izy na bika aman'endrika io, na fahaizana, na fahatanorana. Tiana nge efa nitaona ny vitsy sady ho retirety. Ka mba ome ohatra amin'izany zavatra ataonareo tsy hafahanareo misaraka izany ary e. Raha tena tia ahy ianao dia mba lazao ahy izany. Tena tiako ianao matoa ilazako an'izao. Nefa oka tsy hampalahelo anao izany. Tiana mamita ny tranonay vaovao amin'ny anarako io. Ary misy fiombonam-barotrako io amin'ny Tiana Sindriana. Izay angamba dia ampy fa ny betsaka mbola misy. Ay ve izany ny zava-misy ry mavo e. Nefa ataoko angamba fa tsy hampiova amin'ny fifankatiavantsika izany a. Mba ansao zoronjorony kely ao am-ponao ihany ny fitiavako e. Mahatike ianao ry Fanuela. Zorony fotsiny ny apetrako ho an'ny fitiavanao fa izy manontolo mihitsy. Izany ve?
tena faly ary mavo sady mahatsiaro tena sambatra tokoa marian'izany toko-pitiavana mafonja be omenao zany ka irariako tsy hiova amin'izany teny omenao zany tokoa ianao. tiany komandanay se mavo fa maninona ianao tady hoaty no elany elanao ny fotoana fahatsika miaraka raha isan'andro taloha zao lasa isaky ny roa andro sady indray rehefa weekend to tsy any an-tranona roa mihitsy ianao modindrina foana ny tady avy koa nefa ianao ny tena jereko fa tsy ao foana mba mila fanazavana ary mafy satria ianao efa nitiaviko ka tsy maintsy fantariko mihitsy ny mombanao rehetra. fa ngamondrina tsy niteny taminao ny antondiako fa ngamo zany nanontany ianao fa tadiavinao hitadinina ary sa ianao tsy mieritreritra fa za tsy miteny hoe nantany ahy ianao fa izy ny tonga dia milaza aza hodikodina ny resaka ary mavo fa makaiza ianao ka ny fanesy mihitsy ange fivorom-pianakavinay tato ato hoe drinona tsinona tsy mba afaka amin'ireny noho ny asany ka tsy maintsy izany mandeha ka mivory isaky ny roa andro sy ny weekend zany ny fianakaviana mavo tsy te ho tezitra aminao satria efa manasoanao ary anasoanao hatramin'ny farany tsoriko aminao ny marina fa hitako foana nge ianao sy Fanoela mody any lavitra any mifanao fotoana rehefa mirava dia any ny mampiaraka ary tsy maintsy mahita kely ny Fanoela iny satria efa fantany fa zany miaraka aminao nefa dia mbola sahany koa ny anana rafy samy lehilahy fa mahita iny androany ndray kosa ary tiana aza manao an'izany ianao fa maninona anao Fanoela nataonao an'izany ary ianao zany to miaroaro amin'ny Fanoela tena takalinao ato koa moa izy iny tsy mba velako vita mora foana zao ry mavo fantarinao tsara fa zany fantatrindrina fa mpiara-miasa aminao i Fanoela tsy fantany fa azoko ampahafantarina aminy rehefa samy fanala baraka dia anao samy hoafa baraka any mitony aloha ianao hoe aleo mba hanazava tsy miaro amin'ny Fanoela zany asana atria ary tsy atakaliko anao zany mihitsy Fanoela misy mahavita ny fiainako sosoto izao ve raha tsy ianao ka izany natakaliko anao saingy izao saingy ahoana indray noho ny fiarahamonina tsy tiako ratsy dia mba mody miaraka amin'ny fotsiny tsy aharitrela angery tiana fa mody rahako fotsiny izy ary raha miaraka aminy tsy ho latsapaka sy lasalalina toy ny fiarahantsika amin'ny fiarahanay fa toy ny mpinamana mba mifanakalo hevitra sy mifampitantara ny zava-misy amin'izao fotoana izao fotsiny sady izy efa fantatra tsara zany fa mahafantatra antsika hoe miaraka ka tsy sahanao avinany eo anatrehanao ka ny eo anatrehako izy ny tsy sahanao vinany fa ny tsy hitako angamba tsy efa vinany be zao tsy mahataty zany hoe ianao miaraka amin'ny olokafo zany mihitsy fa lazao azao ry mavo raha mbola hiaraka amin'ny ihany ianao dia ataoko lasa lavitra amin'ny fiafaran'izao tantara zao na tsy araka amin'ny tsony ianao dia sikasianao ihany fa tsy tiako zany elingelen'olona zany ndray ry tiana fa manina ianao tsy minahay ny teny malevaka tsony to lasa manao farateny ohatr'izany za tsy mbola nanao taminao mihitsy hoe tsy tianao na tsy araka aminao tsony aza dia manao an'izany moa ianao ange tsy nitereko ny ti ahy rehefa misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy ve dia avy toy izany ianao za efa milaza amin'ny fasainy eo tompo tsy sitrako na ny mahita ny mitomany azyntafahoatra fa tsory amin'ny fotsiny mbola ti azy sy araka amin'ny venao tiana tsy araka amin'ny tsony misaotra ry mafo etsofafako ny ranomasinao tena tiako loatra ange ianao tsy tantiko mihitsy nahitanareo niaraka indray andro zay namony tena sisa tsy nataoko raha mbola misy to zay angamba ary mavo dia tsy fantatro fa mety nanenjika ary nahakasitanana ny Fanoela mihitsy tena mba tsy sitrako ary tsy fidino akoho angery tiana ny rahako taminy
marina fa tsy manery izy nefa azo lazaina ho manery ihany. Nareo lehilahy tony koa ange tena hita tsy hita mihitsy mba jereo amin'izao ataonao izao fotsiny ka raha ifanoela koa izany manao an'izao dia mba ahoana ka tsy te handrehan'izany anaran'izany ho teneninao amin'ntsony ary mavo a tena tsara loatra mantsy ianao ry mafy ka maharenoka ny lehilahy mihitsy. Ny ahy kosa aloha rehefa ahy dia mahasaro-piaro ah tena ka za ange tsy anao fa andrina e. marina izany fa za kosa ny mamolavola ny mahatozo anao ka izy izany no tena tompony. Za zay tany feno zezika mahasoasoanao ho lasa voninkazo tsara anitra ohatra izao ve sa ny tavim-boninkazo toerina sy akanavahatra fotsiny nefa ahasoloina ny tavim-boninkazo ary ny tany nga tsy ahasoloina n'ireny tany tsara zezika sy mileniteniko ireny. efa mahay mihitsy tiavako ty a mavo tsy misy mahasolo ny fitiavako anao mihitsy nizaniza ary ny anao ny ahy koa toraka izany iry tiana saingy semban-drahoana sendra nandalo fotsiny ireny. tena tsy mety amiko tsony ry mavo ny miara-miaina aminao a tsy iza tsony ny anaiky hodiana ho alina isan'andro san'andro izao leo ah tsy andavanandro tsy asabotsy tsy alahady fa tsy mipetraka trano foana sy mba hikarakara ny vady aman-jana ka dia nofo izany. Za moa tsy mampaninina na dia tsy raharahiana ho azy fa hitiavina kely no mahahontsany mijery azy. Raha tsy misy amin'ny vaom-panampy izany izy io dia asa fotsiny manoatra ranga no ny kamboty ka zao e. Fa maninona ianao no misamboaravara be ohatr' izao e. Avelao ah aloha mba hanazava. Inona indray mbola hazavainao eo e, tsy mila fanazavana intsony ah. Ampy aza i leo tanteraka ka ianao koa ange tsy miandry hazavaina mihitsy e. fa hatramin'izay ianao tsy nalalana nazava ka miandry efa tena tsy misy hevitra tsony vo hanazava. Tsiry mavo a ahorony ny entanao dia lasa ianao mandeha ary tiavina tonga dia teneniko avy atrano fa tsy mahazo manaraka ny reniny, tsy mahazo manaraka ny reniny adala toy izao. Tsy misy anaovanao ny fiainanao sy ny manembatsembana ny fitiavanao mbola mivelatra sy miroborobo fa tezaiko ny any zanako mba ho vanina ary ataoko mahafantatra tsara ny zavatra tokony ataony. Fa zany efa maninona anao e. Ay maninona tsara hoe tena mba tsy lasa koa izany mikasitanana izany a. Tena tsy fanaonao hatr'izay izany sa ianao lasa dala. Tsiry mavo a tsy lasa dala miala tsiny a nahakasitanana anao. Marina izany teny izany fa tsy mbola fanaoko tokoa no mikasitanana anao nefa efa sangy mihoatra ny loha ny ataonao ka dia mandeha ho azy ireny. Tena miala tsiny a ary rehefa hodianao tsy fantatra daholo ny nataonao dia aleo lazaiko aminao izay hitako. Ny tsy hitako aloha dia tsy fantatro tsony e. Tamin'ity herinandro ity dia miandry isakariva ao ambony ao amin'ny tranontsika mbola tsy vita ao ary hitako sy reko avokoa ny resakareo sy tiana rehetra. Ay ve aka avitahanao hoe ny afera taonareo sy tiana no amin'ny tanany trano e nefa hitiana mihitsy ny mamita azo anao. Za amin'izany dia sary-bakoly atao tsy mahalala ninina mihitsy omaly anefa efa niandry anao ela tao tiana tsy nahandry ka lasa nivoaka no indro nisotosotony ny avy tery an-dalana tery anao. Fa hay andeha mpiaraka amin'ny fanoela le mpiara-miasa aminareo koa. Ny fanala baraka teo amoron-dalana teo anareo ny fanoela lasa nyrifatra nitsoka nantsontsony tiana hoe hitany lafa tsy maintsy alazako amin'ny rina vady ny landro any sady za le tiany fantany a. Za no atokisany ny fanazava teo anareo roa ary reko daholo izany ko nandefitra taminao a zay ely zay ry mavo fa tsy lefitro intsony ankehitriny ka lasa ianao. Fonarindrina mandoalika eto anatrehanao a tsy fito no ary sangany ianao aza mitomany sy mifono ary mandoalika amiko toy izao fa ny tompo Andriamanitra ao no mendrika anaovanao an'izany.
any ianao mangatam-pamelana fa raha izaho aloha dia tena mbola mihidy aminao ny foko ankehitriny. Olombelona ihany ary mavo a, sady nanaja anao sy ny tianao amin'ny mahavadiko anao a, nefa tsy zakako ny zavatra ataonao. Ka aleo ianao maka saina tsara aloha, na maka mami aloha ny fiainam-pitiavana mbola maminao dia mbola tanora. Indrisy ry mavo fa tena tsy fantatro tokoa ve izany hoe manambady zany. Nefa ngeka lesony zao azo tamin'ny fiofanana mariazy zao e. Ela zany e, ento ny entanao dia mandehana ary mahita ny soa sy ny mamy any. Ndrina, ianao ny vadiko e. Tsy haiko namaly an'izany fa mandehana aloha e. Ary tiavina kely ary aleo mba hoentiko. Sanatry ry mavo a, amin'ny fomba hoana ny hitondranao azy, tsy mivoaka eto tiavina. Mandehana ry mavo a, mandehana ianao, lasa. Eny ary fa andeha, nefa tsarovy tsara fa mbola vadiko ianao eo anatrehan'ny lanitra sy ny tany. Ka zay filazanao azy tsy raharahako e, ny fantatra aloha dia lasa ianao. Indrisy ry fiainako sy vitan-dratsiko, vokatry ny fitiavana ny nahatongo izao. Eny e, tsy manome tsy ny andriana mihitsy aho aloha, mba hatovy amin'ny toeranareo lehilahy izay mankahala an'izao tantarako izao ny mahazo azy. Misy ahatanto ve? Nefa mbola tsy hanome tsy ny tena kokoa satria mba tsy vitino akoho ange. Ny fiainam-pitiavana dia voajanahary, ary indraindray izy io dia misy hery lehibe tsy voatotro ao mihitsy. Efa niezaka ihany ny hanohatra an'izany na ny farafaharatsiny aza indray amin'ny Tiana sy Fanoela, nefa tsy voatohotro mihitsy, indrindra Fanoela. Ny amin'ny Tiana indray dia izy efa nitaizany fitiavako ela tokoa, ary mahatoana ara-materialy ninona ilaiko. Ary indrina be fandeferana ary ny tia tampahadiovana. Tsy ahita olona oatra niny tsy aloha e, na ho aiza na ho aiza. Mbola feno be ny fony ka tsy azoko resahana mihitsy izy. Sadinina koa no teneniko itsony. Dia izay voalazako nao rehetra izay ny zavany Tiana. Roa andro aho izao tsy tao an-trano intsony. Tena malahelo an-tiavina mihitsy aho zany. Tena mafy ry Tiana manjoa. Eny e, efa napoziko eny aloha nisian'izao zavatra izao saingy no heveriko fa olona azo resahana ihany Rina. Izay mihitsy ny toetrany amiko. Nentiny ny atezerana tsy voatohitra mihitsy izy ka tsy letra ny tenenina. Enina zaza tsy avelany teny intsony. Aza manahy ianao e, raha mbola misy azoko atao ry mavo, tsy hanary anao zany ary tsy hamelanao orooro zany. Jereo ange ty masonao tsara tarehy, lasa mangana sy mangano ho any foana. Mbola eto Tiana fa aza manao ohatran'io. Ka inona zany no ataonao? Hisaraka amin'ny vadinao koa ve ianao sa hanao inona? Tsy maintsy tafaveriko amindriny ianao fa aza manahy. Amin'ny fomba ahoana ny ahafahanao manao an'izany e? Dia ianao ve mifototry ny adezerana ka ianao indray no ahay amitrana? Fa ataonao fa tsy heniny avokoa angany resaka efa nataonao talohan'ny senina nisy iny. Tsy voamaika ve ianao manala-baraka tena ary Tiana? Haiko foana ny milaza sy manala tsy hiroboka amin'izany e. I Fanoela mihitsy ny tena asiako mafy. Sady zangy ry mavo, nataonao toy ny mpiambina na ray aman-dreny arakivony ianao mihitsy e. Raha iteny izao sanatria tsy hoe hiaro amin'ny Fanoela, fa maninona kosa raha mba amin'ny fomba hafa no hitadiavanao vahaolana fa tsy Fanoela no alentika ao amin'izany e. Fanoela tsy hitany akory. Tena marary koa ny lohako fa aleo aloha ndray ka. Mavo,
mbola tsy mahazo mandeha zany ianao raha tsy miva zao olana zao. Raha tsy afaka ihany koa zany aretinandoanao zany. Tsy tantiko mihitsy ny ahitanao marary sy mifendrofendro. Mbola averiko indray ry mafy fa tena tiako angenao e. Raha eto tsy maintsy voavahako ny amina Rosindrina. Tsy olazaiko anao ny vahaolana fa ahy zany. Androany dia ho any amindrina. Nefa melo zany mbola mahatoky tsara ve no ary mbola tia? Misaotra Ritina fa tena be fitiavana tokoa ianao. Tena mahatoky anao ary tianao foana. Mbola marary angany lohanao? Sitrana sahady. Hitako nefa me. Dia inona zany zao no vidiako anao raha riva? Tsy raha riva angamba fa tonga dia hody any amin'ny ray aman-dreniko raha riva. Aleo raha pitso hoe misy kiraro vaovao tsara tarehy izay ao amin'ilay botika falehantsika dia izay no tiako. Sady modely vaovao mihitsy ilay izy Ka sao dia lasan'olona eo fa maninona raha riva dia vidiana rehefa mirava e. Ka za mihitsy mbola tsy te handeha. Tsy ho lasan'olona izany io fa aleo raha pitso dia ateriko ianao zany raha riva rehefa tsy jery izay ihany. Fa ianao nga tsy hoe ho any amindrina indray? Ay moa. Efa matiny dia hiaraka aminao foana ka tsy tadidiko intsony ny mission tokony ataoko. Eny ary sady ny any tsy azoko atao ambany zavatra mihitsy. Izay efa nilazaiko amin'ny Fanuel izay ny zavanseho. Tena mampalahelo tokoa zany ry Mavo. Saingy tsy hitako izay atao e. Sambatra ianao ry Fanuel manambady aman-janaka eo amin'ny ankohonanao. Mavo aza miteny an'izany ianao. Tena matsiaro mijaly mihitsy mieritreritra anao. Dia lasa nakany amindrina zany zao tiana? Ka zaza ny tadiaviny aterina. Saika tsy nanaiky mihitsy izy raha tsy araka amiko androany. Fa hono ary Mavo? Mety handray anao ihany ve nefindrina raha ny fahitanao azy sa dia aimbery maina fotsiny ny an'lery resaka aminy any? Raha ny fahatsoram-ponindrina dia mety handray ihany fahafantarako azy. Nefa asa aloha. Dia ahoana zany ny amintsika sinao? Tsy haiko. Handray ry Mavo. Tena tsy tia atsony anga ianao? Tsy ry Fanuel tsy hoe tsy tianao fa mbola tsy hitako izay olona zaina manoloana ny zava-misy ankehitriny. Mavo tsy mampaninina angy eo na hiafyafy eo anjoro ny fonao fotsiny azay e. Eny ry Fanuel tena ny foko manontolo mihitsy no tianao sy tena tia be anao. Fa saingy tsy afa-manoatra koa e. Eny ary mbola tsy resaka betsaka angamsika androany fa amin'ny manaraka satria tena hitako mihitsy mikorotan-tsaina ianao e. Eny ary ry Fanuel Iena ry Sertina. Misaotra betsaka ansia noho ny zava-bita ansia taminay sy ny fandavan-tena ansia misavorovorona taminay e. Sady efa niala tsiny se. Ka za moa efa ampody azy tamin'iny andro ny nakanesany se tany aminay iny. Rehefa tonga tao amin'ny ray aman-dreniny no efa nandefa azy teny amin'ny hopitaly ireo ray aman-dreniny. Ary nanaraka fotsiny efa hoe marary. Tsy misy fisaorana arandrina fa zao izay azoko anampiana ansia amin'ny lafindrehetra mihitsy dia ataoko. Kanefa mba nanahoana kokoa noho izy zay? Efa mba nentinety kokoa noho ny omaly ariva e. Izany hoe nanao krizy be hono izy tao an-trano. Araka ny tenin'ny rafozako. Ny sainy no niasa mafy ka tena nietsika sahala amin'ireny adaly ireny. Noho ny tonga taty nefa dia somary tonga saina izy ka nitomany gogoko. Ary ny fona tsy misy farany. Rehefa izay dia nasain'ny dokotera ny voaka ary nasiany fampatoriana satria tena riraka be. Ary mbola tsy azo fangina izy zao. Zany
mialatsiana rysia fa tsy afaka miditra ao aloha raha tsy nitokotera mihitsy no miteny. Tsy misy tsiny akory rysia, mbola tsy hiditrany mihitsy aho akory fa manontany mise amin'izay tokony hanampiana se. Misaotra fa mbola tsy hitako aloha izay hanampiana e. Amin'ny manaraka anga satria izay voalazan'ny dokotera daholo izao no tanterahana. Eny aho fa afaka mandeha aloha ve zao, mbola mivezivezy eo ihany mantsy manontany ise sy ny fivoaran'ny fahasalamany. Eny raha fa vonjeo aloha ny asa mandraraha tsy maintsy ho sahanina e. Za eto foana iandry azy sady atsony dokotera matetika eto aho. Dia mirary soranga. Eny raha fa mandram-piona e. Tsy fantatro na diso Andriamanitra tamin'izay nataoko na marina. Nandroako amin'ny mavotao an-trano ve no nampivadika ny lohany ka nisaforitaka ny sainy sa nieritreriny tamin'ny zava-bitany. Asa tsy hany fitsarana fanao Andriamanitra, nefa mivavaka ho azy Andriamanitra mamelany fahadisoana sy ny fahotany. Olombelony mavo, mety ho diso ary mety ho solafaka. Ny fakam-panahy eto an-tany koa dia mahery vaika ka mangataka ny amoram-ponao mba amela sy hamafa ny fahotany. Sitrano amin'ny areti-tsainy mavo, mbola tiako ny vadiko Andriamanitra. Efa nikeko teo anatrehanao izy fa na mafy azy zao zava-mianjady amiko izao dia mety ho fitsapana ho azy zany. Mahatoky anao aho Tompo. Amen. Ramose. Ao azay dokotera, fa misy inona? Za tatetra anao aloha fa tsy sinona akory. Ay, izay vao azoko ny haiko. Mba antan-kely anao ka azonao tao ve ny amaly amin'ny marina sy amin'ny kitsipo? Iany dokotera, iento ny fanontanianao fa ho valiako daholo. Efa ela nga sa voaingana nareo no mivady ary manan'olo anao tokantrano nga na ara-pianakaviana madama? Iany taona izay no nanaovana ny mariazinay. 5 taona ny zanakay. Raha ny olana ao tokantrano indray taoniko dia tsy misy. Na ny ara-pianakaviana koa azy. Tsy zany mantsy tompoko fa hoe ahoana? Misy zavatra manakorotana be ny lohany mihitsy. Ka inona ny dikan'izany dokotera? Ka eo indrindratsika izao. Ary hono Ramose, raha tsy madiso mba iza le hoe fanoela, tiana, ndriana, tiavina? Mpiara-miasa amin'ny daholo ireo e, ifanoela sy tiana. Za moa no ndriana, vadiny, ary tiavina no zanakay. Reo anga no anarana voatonontonony eo foana. Mialatsiny Ramose fa ohatrany lasa miditra amin'ny antsehirim-piainanareo. Tsy zany mantsy fa mba ahafantarako marina izay manjovo vadinao no antony anontaniako. Sady ahitana koa izay mety ho vahaolana mety atao e. Tsy misy tsiny mihitsy akory ka. Rehefa izay no ahitana fanafody dia ataontsika. Fa nga tena vomafy mihitsy izy dokotera. Mety hisy fanantenana ve sasanatria dia ho adala mandrakizay ny vadiko. Ary maninona daholo n'ireo olona ireo ny voatonontonony. Ny hoe atahorana aloha dia inoko fa tsy maintsy hiva io e. Le olana dia aleo aloha izy ho tony tsara fa zao mety nisy soka mafiaratsaina na zao nga tamin'ireo olona voatonon'ireo ohatra. No marina moa no lazainy eto fa dia eny tompoko. Naninona tsara re raha tsy dia mahadiso e? Menatra ihany amin'ny mahavadiko azy nefa moa vadiko foana i dokotera sady tiako fa tsy ho ariako izany mihitsy amin'izao fahavoazana izao sady
renjanako dia hitiavana kely izany. Ifanoela sy tiany izay mpiara-miasa aminy dia samy tia azy avokoa. Zany a? Tsy hitany anefa izay elana tsy rahana amin'ireo noho ny fombafomba fitiavana mahery vaika ataon'ireo azy. Nisy saina ny siondra iarivo izay, izany hoe nifankatratra izy roa lahy. Inona tsara? Tena maliny zany tantara zany raha misy indrina. Ary ianao moa zany mba aiza amin'izany? Ka za mihitsy ange dokotera no nahatratra an'izany dia ahoana ny toy ny azafady manapa-teny? Ny fanjeva izy roa lahy satria tsy fantatry ny ray hoe miaraka amin'ny ray mavo. Nefa dia tratra tao. Za kosa ny afina ary reko daholo ny zava-niseho rehetra. Tamin'izay aho no tsy nahatanty ka voatery nandroaka azy. Tsy mba fanoako dokotera no mikasy tanana, nefa dia mandeha ho azy ny tanako vokatry ny atezerako. Teo ny ve no nanao an'izany sa tsy dokotera? Ny ampitsony eo aho vao nanao an'izany fa tsy maintsy nitoniako aloha ny foko tamin'io andro. Tany amin'ray aman-dreniny izy no nipetraka ary nankataha ny tiavina mba ho entiny nefa tsy nomeko. Dia ampody azy aho satria hitiana ny angavo sy ny fona tamiko fa tsy hamerina ny toy izay intsony. Ka ampody azy aho no efa votoy izao izy. Dia izay dokotera. Mazava. Ay ve zany ny zava-niseho raha tsy hainao vatiny marina tokoa tsy alalana marina fa na ny ray aman-dreny aza moa tsy mahalala an'izany olona izany ka sarotra ny fitsapony. Tena fikorotanan-tsaina mahazo ambadinao fa aleo aloha izy lamina amin'ny fampantoriana foana. Sao dia mba matory tsy mifo intsony izy dokotera? Aza matahotra ianao matena tsy mifo ohatran'izay fa rehefa tsaboantsika io dia tsy maintsy mifo. Tena mafy izany nentinao izany misendrena. Tena lehilahy ny tanany teny mena marina ianao fa vitsy ny ohatran'izao ka manaiky mbola hikarakara. Malahelo anao tamin'nanjaonao nefa mahireza fa efa didinao io. Ary ianao dia olona tsara satria ny adity tsy ny olon-dratsy. Misaotra dokotera ary mahatoky anao a. Eny ary aloha misendrina fa hijery mararitsika atsoko kely anao rehefa avy ao. Eny ary dokotera. Mandrosoa amin'izay ianao misendrina fa efa matsiaro tena tsara izy ao nefa oka tsy dia ho resahana ela fa mbola reraka. Mavo, manahoana ianao izao ry vady malalako? Ndrina, mifona fa tsy hanao tsony, tsy hamerina tsony andrina okizay. Aza mitomany izany vadiko izany fa sao dia mbola tsy mety izao. Nyteny tamiko matsy ny dokotera fa nano miresaka ela aza tsy tokony ho ataonao. Eny, mbola handray hafa ianao rindrina. Vadiko ianao ary ho vadiko mandrakizay. Aza manafa mandray ianao izay atsara sy ampatanjaka anao atao fa hiara-tsambatra eo foana isika. Ndrina, sitrana tsy te hipetraka ato amin'ity fandriana ity tsony te hikarakara tokantranontsika sy ny vady aman-janako tsy mila olo-kafa fa tsy hainao tsony neniko ny lasa ho fiainam-baovao indray no aviko. Sambatra loatra manambady olo-kendry sy olom-banina toa anao. Ndrina. Ao anary mavo. Raiso ny tanako fa efa olom-baovao ny lasa rehetra. Okizay. Tantarako mada. Okizay. Tantara indray miseho no soratandrahanta. Tantarako novelomin'ny Saoly niaraka tamin'i Christophe Rabearmanana, Srof José,
zomamirina ary nofy. Nandray feo Noely, nandrindra raha teknika Onja, Nanatotosa Silofo José. Tantara Komada.